Fandarana vokariny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao amin'ny valina tsakafo efa nialina. Miraba tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ho isitsika amin'izao arivan'ny alarobia izao ity araban'aintsony talian'ny famoahana ny gazety Corriere de Madagascar. Mirabanao Frank Ramarson. Mirabanao Sineza, miraban'ireo namana pieno amin'izao takarivo izao. Ny sehatry ny fifandraisan-davitra sy ny manodidina ny ao anatin'ny fandarana momba izany no anomboantsika ny resaka Frank Ramarson. Nisy ny fipetra ny raisiny teo anivon'ny ofisy pirenena amsana ny fantsina ny anivon'ny fifandraisan-davitra na ny omerta zany fa andoavam-bola manomboka izao ilay fifandraisana maimaim-poana nantsona hoe flotte tany anivon'ny orinasa any amin'ny sehatra tsy miankina zany fa mety makasika ihany koa ny sapana raha-panjakana maro samihafa. Inona ny mety ho vokatra izay fanapa-kevitra ny raisiny omerta izay Frank Ramarson? Ny magaga aloha dia le hoe priorité ve zany aloha izao fotoana izao zany décision nalainy omerta zany. Ohatran'ny olona hoe tsy ampy fieritreretana angamba, ohatran'ny olona tsy mandray andraikitra. Izy zany tsy mahalala fa le flotte izay lazainao io zany izy tsy hanaovam-bola amin'ilay samy olona ao anatin'ny orinasa na sy amin'ny anaty fianakaviana azy dia ataontsika hoe manamaivana mihitsy ny ataontsika hoe ny koa any tokantrano any amin'ny entreprise na any anatin'ny fanjakana azy na orinasa-panjakana dia tapitapy zany ny amin'ny anaran'le ataontsika hoe mila telefônina mora dia io zany no karazana sanction lazakazana sazy dia mea hoe adiny ray ihany isam-bolana ihany zany no ataontsika hoe tsy andoavam-bola le zavatra maimaim-poana. Tafantana mipetraka aloha zany hoe ohatrinona firy ny ataontsika hoe pourcentage ao anatina coût charge ao anatin'ny entreprise ny frais de télécommunication. Sasangefitra efa tokony amin'ny 3-5 isan-jato nefany zao zany zao dia tianao hoe ampitomboina zay zany hoe betsaka zany reo orinasa betsaka zany zao ataontsika hoe ménage ataontsika hoe orinasa tsy afaka zany tsony mifandray normalement nefany reo orinasa reo dia mifandray amin'ny province mifandray zany amin'ny asa sy tokony atony zany hoe amin'izao tsika miteny zao zany ny omerta zany no ataontsika ndray zany tompona andraikitra voalohany amin'ny tsy anananasa rapitso fa raha misy ataontsika hoe fandohana piasa satria mampitombo ny maso-karena ny vidiny ny entana amin'izao fotoana zao zany amin'izay satria tsy maintsy zay zao ny zavatra nipotsa. Fa mety hisy fiatraikany amin'ny lafin'ny fifidianana ihany koa ve Frank Ramarson? Tena misy fiatraikany mihitsy zany ara tokony ama zay no tokony hoe sao dia zao amin'ny omerta koa isan'ireo zay mikonikona tsy siny fifidianana ity satria ona moa zany zao na bureau de vote ny zany efa amin'ny 15 000 na 17 000 bureau de vote dia on zany zao no ataontsika hoe tsy maintsy mifandray amin'ny senita zany hoe samy tiana hoe atao mihitsy zany koa zany ho an'ny omerta tahaka ny sasany zay ataontsika hoe anelingilena le fifidiana satria raha faratra moa zany dia hitantsika fa tany général omerta dia mpanolotsana manokana ihany koa amin'ny Flo Andrasuel zay hita fa maharisarisa anisiny ny fifidiana amin'izao fotoana izao dia eo zany tsika manontany tena hoe izavatra tsy ho tady anelingela le fifidiana koa zany zao le fangatahana ny ohatrany hoe tsy mifandray amin'le resaka télécommunication to zay nangatahany gendarmerie hoe mitady budget amin'ny senita jetretany gaga sy talanjina to miretraretra hoe ahoana ary zany fanamiafaka n'le fandriam-pahalemana sy filaminana senita ndray ve nanao an'izany nefa ny fanjakana malioté fanjakana zay mahatonga ny olona amin'ny comité national mamasoka an'le mpitondra gasy hoe fiandrianan'ny pirenenareo ny sécurité fa tsy any chaque sa zany fomba iray ilazana hoe tongavinareo dia rehefa zay tsy anao fa polisinao iny afaka manao zany zao amin'ny firma amitsao no tena olona vainy velany mihitsy ny mandamina an'ity fifidiana an'ity zay le man zavatra tranga karapitso afaka pitso fa mbola amito zao ataontsika hoe fisavorovona zay tadavina to am'izay ampantamoka ataontsika hoe ny processus électoral dia hitanao ihany koa eo koa zany hoe mouvance afialy be zay nahagaga fa hoe ndry matota be rehefa tona décret mana fanamboarana ny constitution any ny conseil des gouvernement tokony nataony zany tamin'ny omalo zany tokony zay nitondany azy to tsy tafavoaka zany fa ahoana zao vao mangataka an'izany koa satria hono misy vide juridique dia hitanao tsara ny satellite mouvance afy dia makatao amin'ny rety société civile zany zay mitranga
tany Tsamanjo société civile zany de hoe misy zany karazan'olona mitariko ary zay ngamba tsy fantako na inona mamapototra le ataontsika hoe lahatsoratra atao midi Madagasikara tamin'ny Alatsinainy hoe ny archevêque koa de atao mitady an'izany hoe ici une deuxième transition vaina ny premier ministre ka ataoko ngamba fa mizara roa zany le classe politique zay zay mitady tsy atatotosan'ny fifidiana ici ny sommet des 4 ici ny ataontsika hoe transition fanjona de zay tena mitady miaraka amin'ny communauté internationale ny classe politique anankiray zay mitady ici ny fifidiana aloha mba hanajanona an'ity tetezana mihitsy ity étape voalohany amin'ny ataontsika hoe fiverena amin'ny firenena tandarana zay zavatra zay zany zao ny misy de eo zany zao ny fanjiriko ary ditanao tsara zao fa ny tamin'ny voalohany zany de ny hoe aony décret de convocation ny électeur tomboka ny conseil des ministres ngamba tsy nanala ny mpanolotsaisana amin'ny filohan'ny république de hoe voangripa ny filohan'ny tetezana mihitsy tamin'ny herinandro de hoe am'izay tsy mandeha le décret de nasan'ny Macao de hoe ataontsika hoe fifanitsin-javatra hoe ao anatin'izany misy mikabara am'izay hoe tonga ny conseil des ministres ndre ministre tabera hoe les constitutions tsy misy le conseil des ministres hankinanjo mpanolotsaina juridique tahaka nandre matsono bela raha tsy rarona ihany nanteny ngamba tsy fa gazete zao ny article 6 ny code électoral de milaza fa décret au conseil du gouvernement de afaka iny zany légalité mame an'le am'izao zany ataontsika hoe ny article 6 code électoral mantsy hoe mame zany le hoe amin'ny 24 juillet le fifidiana de miantso ny ataontsika hoe mpifidy am'izay zany hoe nandamoka ihany zany le tetika hoe filoha satria tao anatiny teo ihany zany nahita hoe tandremo tsy manara-dalàna tsika zany tanao tsara zany zao ny zavatra mitranga na hoe asina zany événement foana le isan'andro tsy zo misy événement vaovao koa hoe avao ny ty resaka hoe nalain'ny pôle cartement ny fananany malagasy any ivelany izy moa zany tena tompona andraikitsy am'izay maninona moa zany le assurance inyavana no tsy miteny ao anatiny fa ary maninona lasa arbitrage any ivelany satria ny fanjakana malagasy zany zao lasa victime amin'ny ataon'ny havana ary ony zany nisy hoe zany exéquature satria tribunal crétain nankataka ny sizy io satria tsy maintsy misy alalana raha tokony izy avy ny ministère fitsarana malagasy fa afaka manao zay tsy hoe tribunal gasy de lasa ny tribunal ivelany de lasa sizy de bien malagasy asa aloha zay tsy mbola naremo tsika zany nitatitra nataon'ireo direction législation contentieux ny primature sy ny conseil juridique ny premier ministre fa amiko aloha tsy ny premier ministre no meno tsy am'izay non exécution décision de justice satria tsy anjara ny manao an'izany misakana an'izay tsy anjara satria tsy azo atao satria hoe raha fizangy izy zany maninona any menomena angaisa tsy sasany tsika hoe tsy nanao ina ny premier ministre nefa ny eto misy décision de justice maromaro zay fatatra tatoato coup de téléphone fotsiny de nitsahaja de tsy misy de hoe maninona rehefa zay zany premier ministre ihany maninona izy raha ny maraotsy izy no intervention am'izay le olona mitaraina le mpomba ny filoha rajoelona ihany mitaraina maninona premier ministre no nefa ny zaro ihany no tena manao ny intervention amin'ny justice tefa ne misy circulaire tamin'ny 2000 milaza hoe tsy azo atao tsony zany ny mitsabaka mba raha ny fitsarana anatin'izao exécution de décision de justice ninona zavatra mitsanga raika amby 20 mars rapitsy Frank Ramarsona efa taona ny nametrana amin'ny fomba ofisialy ny filoha Rajoelina ny salorana Samboady nanao ny fiainana teny Mahamasina efa taona teo arina zany tsika mbola eto fampatsivana foy ny tantarany raika amby 20 mars Frank ny vita amby 20 mars aloha ny tena fantatry ny olona fa zany raika amby 20 mars ary amintsika ny zavatra mampalelo ny conséquences zany politique dolo manko zany tao amin'ny épiscopat tao amin'ny ataontsika hoe fiandanina ataontsika hoe ny fitrona fivavahana tamin'ny Andriamantoana Rajoelina de hitanao tsara fa tsy afaka mifidy cardinal tsy lasa cardinal le olona nanampy azy ary zavatra mazava ho azy fa malahelo le mpino katolika am'izany satria tamin'ny Paul VI tao cardinal Jérôme Rakotomalala tamin'ny Jean Paul II tao cardinal Azafy Matsatso tamin'ny Benoît XVI tao cardinal Azafy Natanjo zany hoe efa taona zany zao tsy otsony zany tomboky la cardinal Azafy Natanjo tokony nisy cardinal teto ny archevêque de Tananarivo foana manko no cardinal aty am'izay satria nahoana satria ao anaty tany de tsy tandalantsika verina miaraka amby afrika amby marsa zany nisan'ny conséquence am'le hoe naonjana Samboady Andriamantoana Rajoelina fa tokony fatarana tsara le zany anatin'izay événement zay fa zany hoe tokony mba tenkio tsika hoe aiza ho aiza zao tsika ho aiza tsika io zao anatin'ity fandaratsika ty aiza ho aiza tsika zao an'izany hoe fampandrosoana aiza ho aiza tsika zao nisy hoe le fanovana teto Madagasikara zay ny ilaina le fifidianana aingana
filohan'ny repoblika vaovao, filoha manana ataontsika hoe miasa mantanjazana, filoha ataontsika hoe manana programme vision ao anatin'ny 10-20 taona fa tsy anatin'ny 10 taona hoe manaka andia candidat hoe anafana ny seza na hoan'ny atsy na hoan'ny ero ary zay ny zavatra ilaitsika hoe zay mahatonga n'izao fiavorovony zao satria mbola misy olona ihany tady anodikodina ny saim-bahoaka amin'le resaka hoe anovo aloha deuxième transition ano mba hipetrahany lava io ka zay ny zavatra tsikena zao isin'izy misaotranao teto amin'ny fandaranao isika Frank Ramarson mandra-pitafa amin'ny fotoana antsika manaraka andriary tompoko lasy tompoko vavy fandarana vokarin'ny sampany fahampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsakafo efa ny alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina